vahaony oloko vahaony oloko andraisanao toroteny mahery vaitso anova tanteraka ny fiainanao vavaka matanjaka na délivrance enjana ho fanafana ireo fatotra ahitanao ireo fijorona vavolombelona mafy no ny asa mahagaga nataon'Andriamanitra vahaony oloko vahaony oloko nandefandefy izy mba nanisik ampunyang palay aminiran amin'ny foravoravo no hidirako indray ny tokantranotsika menakavy mpanaraka ny fandarana amin'ity fotoanan'io mba finaritra ity ao anatin'ny ty volana iray manontolo ity araka ny efa naverimberiko ombenimbeny dia mbola mampianatra trano ny tenako makasika ireo tsy ampianatra moa zany fa anao vavaka délivrance goavana isika mandritra n'ity volana ity anapatapahana ireo ozina izay mbola mifamatotra amintsika pino ary mifamatotra amintsika mpanompon'Andriamanitra androany sy fampianarana ataoko hoe manana ny lanjany vokatry ny fifandraisana na ny fréquentation na ny fifaneraserana inona ny vokatry ny fifaneraserana ao amin'ny olona misy fanahy fa mitombona zany ry avana malala ny hoe rehefa mifanerasera amin'ny olona mpisofotoka ianao dia lasa mpisofotoka ho azy rehefa mpifanerasera amin'ny olona piloka ianao dia lasa piloka ho azy rehefa mifanerasera ny tanora amin'ireny namana maditra dia lasa maditra ho azy rehefa mifanerasera ianao amina fanana fahafatesana dia misy fanana fahafatesana ho azy miditra ao anatin'ilay olona rehefa mifanerasera ianao amin'ny olona mpanambola dia lasa manambola ho azy iresaka ngeza be mahakasika an'izany rehefa mifanerasera ianao amin'ny olona miadana dia lasa manam-piadanana ho azy rehefa mifanerasera ianao amina miaramila dia lasa manana toetsaina miaramila ho azy ary io tsy azo ialana mihitsy io zany rehetrarehetra zany no ampianariko androany hoe inona ny vokatry ny fifaneraseranao amin'ny olona maro amin'ny tsika madama reny mpianakaviana ohatra manambady miaramila ianao dia mahatsapa an'izany ianao fa rehefa tonga ho an-trano ny vadinao dia ohatra ny fitondran'ny miaramila ihany raindray ny hitondran'ny tokantranony ka tena misy zava-panahy be mihitsy ifampiresahako amintsika eto momba n'izay hoe fifaneraserana amina olona na fifandraisana amina olona na fréquentation zany hoe ianao fréquenté foana amina olona izany olona mifandray aminao sy miserasera aminao zany rehetrarehetra zany tsara fatatsika hoe mitondra tontolona fanahy ny asa tanteraka mihitsy na mitondra ozina na mitondra fitahina ny olona mifanerasera aminao indrindraindrindra androany iresaka momba na fanana fahafatesana eo amin'ny fiainatsika fahafatesana amin'ny lafiny rehetrarehetra loatsika vavaka misaotra indrindra to fa matoka fa ampianatra anay indray ianao androany manoro lalana anay indray anay androany ny zavatra tokony ho takatray ny zavatra tokony ho fantatray mahakasika ny sitraponao ampianaro izay tompo tary olo lalana mitenena tsy ova fafonona iain'ny mpanomponao reto ralasina bavy reto dia tsy maintsy misy fahasoavana ho raisiny androany ary tsy maintsy misy fitahina ho raisiny ao mbadiky ny fampianarana zay ho raisiny eto misy saotra Jesosy amen Samuel voalohany toko fafolo no ovakitsika Samuel voalohany toko fafolo eo amin'ny andininy fahasivy no ovakiko mana hoe ary raha vao niodina niala tao amin'ny Samuela i Saoly dia nomen'Andriamanitra fo vaovao izy ary tonga avokoa andro izay ihany ireo famantarana rehetra ireo ary rehefa tonga to Gibea izy
indro ny mpaminano maro iraidy ny fanena taminy mpaminano maro iraidy ny fanena taminy de nilatsaka tamin'ny Saoly ny fanan'Andriamanitra ka naminany teo aminy izy ary no nitan'izay rehetra nahalala azy hatramin'ny taloha fa indro maminany eo amin'ny mpaminany izy de nifampilaza ny olona ka nanao hoe inona izao tonga amin'ny zanak'Kisy izao Saoly koa mba isan'ny mpaminany Saoly koa mba isan'ny mpaminany raha mijery an'io tantara io tsika riavana dia tantarany Saoly izy io mbola tsy mpanjaka Saoly tamin'ny fotoana io fa vo avy ny aona tamin'ny Samuela mpaminany izy ary Samuela mpaminany de niteny taminy hoe raha iala eto ianao izy Samuela mpaminany isaraka amiketo de ilatsaka aminao ny fanahin'i Jehova ary tonga olom-baovao ianao ilatsaka aminao fanahin'i Jehova ary tonga olom-baovao ianao de rehefa vao niala teo Saoly tamin'izay fotoana izay de ambaran'ny Baiboly hoe nifanena eo amin'ny 170 ary tonga tao Gibea izy dia indro ny mpaminany maro iraidy ny fanena taminy ary nilatsaka tamin'ny Saoly ny fanan'Andriamanitra ka naminany teo amin'izy inona zavatra nitranga teto i Saoly zany nandeha eny andalana de nifanena tamina mpaminany iraidy zany hoe mpaminany maromaro izy ireo de naminany ireo mpaminany ireo ary raha vao naminany ireo mpaminany ireo nilatsaka tamin'ny fanahin'i Jehova de i Saoly nifanena taminy raha vao nifanena tamin'ny Saoly de nasa naminany ihany koa nilatsaka tao aminy koa fanahin'i Jehova de naminany ihany koa izy lasa naminany ihany koa Saoly de gaga ny olona hoy Saoly koa nga lasa mpaminany Saoly koa nga lasa mpaminany inona moa ty nidirana amin'izany fampianarana zany tompoko ny vokatry le atao hoe fifaneraserana serasera milomano ianao ao anatina tontolona serasera fréquentation fifaneraserana angamba zany ny tena mahadika azy hoe iza ny olona iseraseranao fa miakina amin'ny olona iseraseranao de misy fanamepitany aminao any misy tongany aminao any miakina amina olona iseraseranao izany no mahatonga ny hoe raha vao mipetraka amina olona mpivavaka ianao ohatra mpivavaka daholo ny olona miaraka aminao ao anatina trano dadataonao mpivavaka ny enitaonao mpivavaka ny cousin-cousinanao mpivavaka raitranao mpivavaka ianao reriny tsy mpivavaka fa na tianao na tsy tianao fa raha vao mbola mifandray amin'ireo olona ireo mpivavaka ireo de lasa mpivavaka automatika misy fanamepita ho azy any aminao any ary na tsy voatery ho tereny ianao tsy voatery hoe tereny ianao tsy maintsy mivavaka satria mipetraka ato na tsy voatery terena ary ianao fa vao misy fifaneraseranao de tsy azo no elany zay fa lasa automatika ianao lasa mpivavaka automatika ianao ataoko hoe 90% ngamba na 95% de mitombony zany teniko zany lasa mifandray automatika satria ny fifaneraseranao ao de misy fanamepitaka raisiko ohatra amina fianakaviana anankiray mpisofotoka na ao anatina tanàna anankiray mpisofotoka ka mpisorotoka dadabe de mpisorotoka dadatoa mpisorotoka dadafara de mpisorotoka reo dadatoa dadanaivo sisy mpisorotoka fa titsika eto fa nitaranaka rehetra ao amin'io tanàna io ataoko hoe 90% any ankizy eo anatin'io tanàna io nitaranaka ao anatin'io tanàna io de tsisy afabelany 70 isanjato satria zay le iseraserao zay le efa fiarahamonao de misy fanamepita ho azy ka na tsy te hisorotoka ary io tovolahy io manohatra mihitsy hoe hitako mihitsy zao fa tena lasa mpisorotoka daholo ny fianakaviako mpisorotoka ny ray aman-dreniko mpisorotoka ary dadatoa zarangato tsy hisorotoka zany de tsy azo ny alana io tsy afaka ho ianao satria
zay mihitsy ilay tontolo iainanao anatin'le tanàna ary fanamiasa ao anatin'le tanàna fanamiasa ao anatin'le tanàna za tsy mitena 100% fa hoia hoe 90% 95% jerevao nareo menakavy fa tsy latsy vavy raha vao mpisotro labera daholo nareo mpisotro toka daholo nareo de miapito io fanahy io de misy ny misotro toka fa tsy eo maso tsy miaraka fa antsokosoko fa nitovizana de misotro ihany nitovizana na any amin'ny atsokosoko ary satria izy fanahy miasa mihitsy raisiko ohatra piloka daholo nareo menaka aveo mpanao rami mpanao loto mpanao rami 100 nareo ihany tsy tratran'izay raha ao anatin'io tamboho be io nareo menakavy ao anatin'io tanàna be io nareo menakavy ao daholo ny taranaka rehetrarehetra ao miaraka ao ny taranaka rehetrarehetra ty tsiketo ny 10 isaky ny 100 ihany angamba na ny 5 isaky ny 100 fa ny 95% tratra ao daholo loka rami belote ino izy ty loto domy miaraka amin'ny foka rehetrarehetra tsy lasy vavy de ozy ianao hoe fa ahoana ary tsy afaka satria misy tontolona fanahy mifian'ny toerana io misy tontolona fanahy mifian'ny toerana io esprit territorial zay ny filaza azy esprit territorial zany hoe mamatotra amin'ilay fianakaviana na mamatotra an'ilay tanàna ary de mifamatotra ao izy mianakavy ary tsisy nizanizy afabela zany mila takatsika zany raha lasaina vavy malala de raha vao mifréquenté ao foana zany ianao miserasera ao foana zany ianao de mandeha automatique io fanahy io mandeha automatique io fanahy io de tsisy afabelona reo mianakavy io fanahana be voka tsy manambady fanahana be korotana fanahana hoe any amin'ny fanondroana na fanotelo ny voalasa manambady lehilahy le fanondroana na le vavavy fanondroana fanontelony iny voalasa vadinao fa le vady voalohany le niterahany iny tsy lasa vadinao le vady mariazy le niterahany iny la tsy vadinao fa efa manambady indroa intelo anao iny voalasa vadinao mandra-pahafaty de gagy ianao mijery fa ny 700 ny fianakaviana eo amin'le tanàna de mifamatotra amin'izay mitovitovy zavatra ohatr'izay daholo eo anivon'ny fianakaviana inona atao hoe fanahy vokatry na serasera vokatry le fiarahamonina fanahy mifehan'le tanàna rehefa mijery ny tsika ny misy tantara anankiray iny atao anatin'ny baiboly ato ny rehefa nanontaniany Jesosy le itsika tsara moa zany ny lefa jereko rehefa eo le démonie iny de le navoaka tany anatin'ny kisoa de le navoaka tany anatin'ny kisoa nangataka tamin'i Jesosy mihitsy reo le démonie iny manao hoe mba mangataka zay izy aza roahana izay iala eto amin'ity tanàna ity aza roahana zay iala eto amin'ity tanàna ity de ozy Jesosy tsy maninona fa de nangataka reo démonie reo hoe mba alefaso zay ozy izy mba hiditra ao anatin'ireo kisoa reto de ozy Jesosy andana ara-miditra ary dana mitsofoka makany amin'ny kisoa de hitantsika tsara ny tantara fa niaraka tamin'izay teny eo de nitsofoka ny devoly de nitsofoka tany anatin'ny kisoa nangataka ireo devoly reo hoe aza roana iala eto zay aza roana iala eto amin'ity tanàna ity zay de nekeny Jesosy tsara mihitsy ny tenin'ilay eto amin'ny marika toko fadimy misy an'izay tantara zay eto amin'ny marika toko fadimy de ny faraika amby folo vakeko ary nisy kisoa maro andihany iray nandrasana tena akaiky ny tendrombohatra ary ny fona tamin'ireo ka nanao hoe alefaso izay ho any anatin'ny kisoa mba hiditra ao de nekeny Jesosy ary ny fanahy maloto rehefa nivoaka de niditra tao anatin'ny kisoa niditra tany anatin'ny kisoa rehefa navoaka an' Jesosy fa
tsy nangataka izy le aza roahana lavitra zay atao amin'ny anina ngamba ito amin'ny matitoko fahavalo ihany koa ny référence makasika an'izay de na ny lioka toko fahavalo ngamba mety manazava misimisy kokoa ny hoe ny fangatahany reto devoly reto ny mba tsy voany lavitra eo amin'ny lioka toko fahavalo andiny fatelopolo verenako ary Jesosy nanontany ka nanao hoe iza moa ny anaranao de hoy izy legiona fa demoni maro io zay ny efa niditra tato anatiny ary ny fona taminy izy mba tsy andidiny azy akany amin'ny lavaka tsy hitanono jerenao tsara ny fona taminy izy mba tsy andidiny azy akany amin'ny lavaka tsy hitanono ary ny kisomaro andihiny iray nandrasana tenatenibohatra ary ny demoni ny fona taminy mba avelany hiditra ao anatiny deny ekeny nangataka reto devoly reto mba tsy hiala amin'le faritra fa mba hijanona ihany ao anatin'le faritra de niditra atao anatiny kisoa izy fa nangataka izy aza alefa any amin'ny lavaka tsy hitanono zay fa aloha zay mba eto ambany didididiny tany ka misy fanahy ohatry zany ry havana ao anivon'le fianakaviana ihany territorial ao ihany no manodididinao de embena an'le fanahy ao le famille de fa hoe reto efanay reto de tsy mivoaka lavitra fa ato amin'le fianak de zany ny ahitantsika an'ireny le fiainam-pianakaviana reny hoe le eo amin'le tanàna ray manontolo misy izy io azavaiko tsara tsy voatery ho fianakaviana tsy voatery ho fianakaviana fa mety ho tanàna mety eo anatina tanàna ary eo anatina tanàna ray tsy voatery hoe fianakaviana ray daholo fa misy olona be da be ohatra anatin'le tanàna fa saingy zao kosa hitovizana daholy ny zavatra mahazo an'le le olona ho anatin'le tanàna ohatra fa nana fahantana daholo ny eo amin'le tanàna zay tonga ao tsy misy olona lasa lavitra be zany fa tonga de hoe voafatotry ny fahantrana daholo ohatra zao raha ho anareo ny lalana makany mahajanga iny ny lalana makany mahazenga iny de misy fana mamatotra ny olona amin'iny mahajanga iny mandehana taxi borsingina fa malalaka be daholo ny tanin'ny olona any amin'iny lalana morona arabe RN4 iny ngeza be daholo ny tanana ny olona amina hektara tena ngeza le tanàna le trano le iny izy ty le tokotany fa ny tranony zareo ohatra ny fisoko kely daholo zara raha misy varavarana idirana varavarambe idirana zara raha misy varavara kely idirana de le mitsofoka ao anatin'le trano tsy maintsy miondrika daholo amin'iny lalana iny ahitana nefa le tokotany ngeza be fa le trano ohatra n'le fisoko kely ane zany tsy afaka mitsangana ianao ao anatiny nefa any am'zareo tsy mividy briky tsisy fa trano rotsipeta trano aneo fa tsy mividy briky tsisy ninina fa efa zay mihitsy le fanahy mamatotra hoe tsy avelantsika manangana trano ngezabe reto tsy avelantsika mavita zavatra ngezabe reto fa miditra kely ao anatina ohatrana tranona fisoko kely eo zany tontolona fanahy zany zay miparitaka vokatry ny fifaneraserana raha mijery zao anao nahazo any Isaoly tsy mpaminany fa natonga ny Saoly mpaminany ny fanena tamin'le mpaminany andihany Saoly de vo ny fanena tamin're mpaminany andihany re Saoly de lasa naminany ihany koa izy nepita ho azy le fanahy raha mijery etinao zao ohatra ny tantarany Abrahama sy ato amin'ny bokin'ny Genesis toko 17 i Abrahama sy Lotra de hitanao tsara ny tantara fa Genesis toko 17 eo amin'ny 15 ary Lota ihany koa izay niarana andeha tamin'ny Abrahama dia mba nanana ondry sy omby sy lay ary tsy omby azo rolahy ny tany iraisan'ny monina fa efa be ny fananany ka tsy nahazo ny ray monina intsony izy rolahy i Abrahama de fatatsika fa nanankarety ny Abrahama i Abrahama de lehilahy nanam-bola multimilliardaire tamin'izany fotoana zany i Abrahama
de nisy zana-dralany anankiray niaraka tamin'ny lota ny anarany io zana-dralany io niaraka taminy nialavany an-tanyrazany nanarakaraka ny abrahama teny de zao ny nafinaritra lay arena tao amin'ny abrahama le fanahy tao anatin'ny abrahama le fanahanakarena taony abrahama nifindra ihany ko tao amin'ny lota de lasa nanakarena ho azy lota nefa zana-dralany zay le vokatsy le fifaneraserana ny faneraserany araka tamin'ny abrahama izy niarakaraka tamin'ny abrahama izy i abrahama nanambola i abrahama nanakarena de nifindra ho azy tany aminy le ositra lay fanahy fananakarena ary ny afarany tsomby an'izy mianaka tsony le tanàna iraisamonina satria be ny fananan'izy roa lahy de tsy maintsy nisaraka izy fantanina mipetraka iza no mifanerasera aminao olona manahoana no mifandrairay aminao iza no mifandrairay aminao fa miankina amin'ny olona mifandray aminao mifréquenté aminao mifanerasera aminao miankina amin'izay ny fanahy mamatotra anao raha mifanerasera foana amina olona mahantra ianao mifanerasera foana amina olona fadiran'ovana ianao de na tianao na tsy tianao le izy resaka rapport de force ireo fanahan'ireo olona mahantra be da be mifanerasera aminao reo ny afaranao raha tsy ainao ny fomba fiakenana io de tsy maintsy mampahantra anao azy io mahantra automatika ianao ka nananakarena be arenao avy any amin'ny plasy nisy anao avy any ka mifanerasera amin'ireo fianakavianao mantra eo reo no mifréquenté misana de tsy maintsy mifindra ho azy io fanana fahantrana io efe nahitan'izany imbeda be nanakarena ianao avy any a France nipetraka tany a France ianao de nanambola be de nanana ero de avy any ianao nahazo tomobile 3-4 nanangana trano ianao fa zao ianao ndray nefany a tsy niala to am'le fianakavianao fa ny fianakavianao izy ianao zany reny fianakaviako tsy ariko miaraka amiketo amin'ny fianakaviako de miray trano am're fianakaviako de nanangana trano ianao a na ety le fianakavianao zany mahantrandra kely mitokotoko kely etsy ny tranony de ianao ny vilanao rery mba miavaka eo fa eo am'le tanàna eo ihany fa mba miavaka kely ny vilanao hita mihitsy ianao avy any a France fa ty tsiketo afaka 2 taona 3 taona 5 taona ny fahantranoireo olo reo tsy maintsy mipita ao aminao de miara-mahantra miverina zero am'ireo olo reo nainina fomba ataonao ozy izy erinao hoe tena tsy manaky an'izany ary pastera de zany tenin'ny pastera randriary malala ery teny zany le izy ane tsy mila hoe ozonony ianao tsisy hoe manozony fa iainanao ane zany am'izao hoe iainanao zany ny trosan'reto olo reto mifahantra an'reto fianakaviany reto jereo fa lasa mifandray aminareo mivady eo nefa nareo mivady avy any an-dafy nanambola nanakarena nananasa nananrehetrarehetra fa jereo vonge fa lasa mifandray ho azy satria le izy fanahy reo ny olona mifréquenté aminao isan'andro mifandray aminao ny se fréquenté aminao isan'andro de reo no mifamatotra aminao de mifindra aminao le fanahy asa raha azonao zany fampianarana zany zay olona ifaneraseranao sy ifandraisanao ihany no tsy maintsy fanahy mipitany aminao zany no hitandremana tsara riavana am'ty resaka fanana fahafatesany ty aza de diso ty resaka fatifaty aza tia milalao faty aza tia miandro faty aza tia hoe raha vao misy maty de ianao le mahafinaritra anao mihitsy lay mamono lamba sy le za tsy miteny hoe tsy azo atao a tsy miteny an'izany a fa hoia hoe aza tia misy karazan'olona manko tena karazan'olona mihitsy le hoe tia milanja faty misy olona maty de izy milanja faty misy olona maty de na tsy taovany io tsy volovolo izy le fitenenantsika tsy avanao tsinitsinao de ianao ny mamono lamba azy ianao tia miandro faty de raha va resaka fatifaty de iny foana ianao raha la mbola avery koa any avery koa ny tiako teninina tsara tefa sao de misy diso fandraindray le hoe ny andro pasteretena zany kay fotom-pampianarana tsy mahazo miandro faty tsy mahazo mamangy faty sao de misy diso fandray ohatra zany afaka miandro faty ianao raha misy maty afaka miara ory am'izay ory afaka mamangy faty ianao miara ory am'izay ory afaka mandevina ianao miara ory am'izay ory afaka mamono lamba ianao rehefa tsisy mpamono lamba miara ory afaka mibata vatapaty ianao rehefa tsisy manao fa oya matsy ianao aza ty efa misy faty de ianao le tena ty le
ty le mifanerasera resaka fatifaty reny de ty fatifaty ty miandro faty ty mihinakanina ampaty ty mihinana kafe ampaty de ty fatifaty de raha vao misy maty de rala jerevonge fa rehefa ianao ny mpanotra de misy fanana fahafatesana mipita automatique eny aminao misy fanana fahafatesana mipita automatique eny aminao de zato ny mahatonga ny hoe misy fotoana ny havanao maty ny fianakavianao kaiky maty mifanera misy zavatra maty foana de mifanakaikaiky eo de maty zobavinao maty de ao amin'ny fianakavianareo misy fatifaty satria tsotra le antony nareo ty makafy fanana fahafatesana famadian-drazana zany anao tsy miala mihitsy fa de famampanenjika famadian-drazana misy famadiana ary de hinana sakafo be menaka de famadian-drazana ny tranonao fieno sarisarin'olo efa maty dadabe efa maty bebe efa maty nareo aty an'le hoe hitanao rehefa le mamadi-drazana reny de misy le tsi tapatsy reny de le mamadi-drazana de atao ambonin'le tsi le faty de rehefa vity ny tapatsy iny de ifandrombahana am'izay le tsi ifandrombahana de zestereo azoko ny tsi fa ny fandrombahana de azoko ny tsi de iny le tapatsy iny le ataonao ambany fandrina ambany kodoro de faly renao hoe io ny tapatsy any dadabe nisy lasa miantso fanana fahafatesana ty mifanerasera amina fanana fahafatesana reny raha lasaina vavy de miantso fana reny zavatra reny miantso fana reny aloha zavatsara ndray herinao mieritseritsy mana hoe kisendrasendra ho azy hoe zanakanabavina isaky mimetsika maty fianakavinao maty isaky mimetsika maty tsy misy za tsy mitena reo tsisy ho faty mihitsy akory tsy zany ny resako so de eritseritsy ndraynao hoe ny andro pasteretina zany tsisy ho faty mihitsy mandrak'izay misy maty fa miezaka mba tsy makafy an'zany zana misy maty ara ny fianakaviako tsy tokony zavatra akafizinao mihitsy za fahafatesana misy karazan'olona ingeriavany ary tena mampalahelo maty ny bebeany maty ny mamany tampotampoka eo izy menakavy tampotampoka eo ao anatin'ny 2 jours mandra-pandevina mahavita lamody mitovy izy menakavy andehandevina gaga mahavita tonga de catalogue mitovy hoe reto ny zanadrazana andevina de hoe reo ny taranaka tonga de navita kanjo mitovy ao anatin'ny 2 jours de fahaginina zany fa maninona ny manao an'zany zany hoe tena tianareo aseho mihitsy zany fa lasa spectacle le fahafatesana ao anatin'ny 2 jours fa navita nanjaitra kanjo daholy hoe aseho amin'ny olona fa na de hatramy fahafatesana azy tsy any amin'ny mariazy hafa mako ny any amin'ny mariazy hoe misy time fifaliny iny de manjaitra akanjo ny olona 1 mois 2 mois ny olona manjaitra hoe zao ny time anio akanjo mangamanga kravaty manga anina manga hafa zany fa ty fahafatesana de vitanao no manao spectacle azy zany hoe tena ohatrany hoe za tsy miteny hoe fifaliana akory fa tena hoe grave nge mieritseritsy an'zany avany tsy hoe zay akanjo nanananao tao nanaovanao fa hoe amty fahafatesana indre mandeha ty porifotsika menaka fa tsika tena mahavita zavatra ao anatin'ny fotoana foy ary mahavita kanjo anatin'ny fotoana foy de mahavita mizesta ao anatin'ny fotoana foy ao anatina fanana fahafatesana raha lasena vavy mila mitandrina zavatra ohatr' zany vetivety kely ny fana de miparitaka tandremy makafy zavatra ratsy ny zavatra ohatr' zany de ty foana ianao zany revao raha tena tsy azonao elana ny fahafatesana de tsy maintsy miatrika ianao izy moa no sainao hiatrika ny havanao eo fa tsy maintsy ianao no miatrika fa ny tiako teneny naza makafy azakafy izy vao misy maty kely atsy de iny ianao fa anina de vao misy anakely tsinitsinanao tsinitsinanao tsy de fa mafinaritra anao mihitsy le somary midikiditra amina zavatra otrany de mifandray amina faty ohatrany de mamonomono lamba eny nefa efa misy olona firy tsy mamono lamba de eny anao le mafinaritra anao mihitsy zavatra ohatrany misy fanahy mipity rendriavana jery daholo ny baiboly ray manontolo fa ho hitanao zany hatramin'ny rehefa mijery ianao ny fiainan'ny apôstôly
any amin'ny bokin'ny asan'ny apôstôly toko faharoa dia mahita ny tantara ianao tamin'izany fotoana izany hoe asan'ny apôstôly toko faharoa andiny voalohany ary noho ny tonga ny andro pentecoste dia teo amin'ny fitoerana ray izy rehetra ary nisy feo tonga tampoka avy tany an-danitra toy ny rivotra mahery mifofofo ka nanenika letrany ningonana ary nisy lehilahy maro nitarena afo nisy eo taminy izay nizarazara ary nipetraka tamin'izy rehetra isan'olona izany ary samy fiaino fanahy masina izy rehetra ka dia niteny tamin'ny fiteny maro samy hafa araky ny nampitenena amin'ny fanahy masina azy raha mijerety no tantara izao tsika dia niray toerana ny apôstôly rehetrarehetra niray plasy dia niara-mivavaka dia inona no nitranga rehefa niara-nivavaka teo nyrotsaka ny fanahy masina ary tsy olona ray tsy olona roa tsy olona folo fa izy 20 miana data ambony riana dia tratran'le fanahy daholo tonga dia niparitaka le fanahy dia niarana aminany daholo nyteny tsy fantatra daholo izy rehetra tonga dia samy feno ny fanahy masina daholo zay ny asana fanahy zany ny asana fanahy raha vao misy serasera zany dia misy tontolona fanahy ao misy tontolona fanahy miasa eo teto zao zavatra nitranga teto amin'ny piasan'ny apôstôly toko faharoa dia mifanahy masina ka tsy hoe olona 5 na olona 10 na hoe nisy anankiray tsy nahazo tao na hoe nisy anankiroa tsy nahazo teo fa le atmosfera misy atmosfera ny lanitra mihitsy dia tao amin'ny atmosfera ny lanitra io tonga dia midina ho azy le fanahy dia niara nyteny ny teny tsy fantatra niara fiaino fanahy masina daholo niara fiaino ny herin'Andriamanitra tao daholo izy rehetrarehetra fa tsy hoe nisy anaky 5 tsy nisy zany lay tontolona fanahy ry havana malala ohatra zao amin'ny vahony oloko rehefa tonga ianao amin'ny vahony oloko dia misy tontolona délivrance tontolona délivrance tontolona fanafahana dia vao tonga ao fotsiny le olona na dia ka misy devoly ao misy fanahy ratsy ao dia tsy azony devoly hoe tsy te hiala izy namody miafina izy fa le atmosfera mihitsy vao mitsofoka ao tonga dia hoe vahao ny oloko fanafahana fanasitranana dia vao mitsofoka ao anatin'le atmosfera ianao dia tonga dia misy fanafahana misy fanasitranana misy démonie mikikika devoly miala mitsipatsipaka ho azy automatique tonga dia misy olona afaka misy olona sitratra miova amin'ny fiainana dia reny olona mijoro vavolombelona hitantsika ireny satria le olona milomano ao anatina tontolona fanahy dia le fanahy miasa io miparitaka ho azy eo anatin'ny fiangonana le fahamasinana le tontolon'ny fanafana le tontolon'ny fanasitranana le tontolona fahagagana dia misy fahagagana ho azy ohatran'ireo taotsany asan'ny apôstôly toko faharoa hitantsika izy rehetra tsisy an'izany hoe tsisy fiain'ny sasany tsy fiain'ny fanahy dia sasany fiaino dia sasany teny tsy fantatra dia sasany niteny tsisy an'izany fa niara-nyteny daholo niara-fiaino daholo niarana ny ray daholo vokatry le inona zay le atmosfera zay le tontolona fanahy miasa ny olona anankiray rehefa mifanerasera amina mpanakarena daholo ny seraseranao miarakaraka amina mpanakarena daholo ianao dia automatique ianao lasa manakarena ho azy misy tontolona fanahy mipita ho azy any aminao any rehefa mpanakarena daholo miara-miasa aminao dia misy tontolona fanahy mampanakarena-nao azy rehefa mifanerasera amina olona bokany trosa ianao bokany trosa mifanerasera aminao ny tantinanao ianao bokany trosa kozainao bokany trosa ny rahalanao bokany trosa mpiara-miasa aminao bokany trosa netsy bokany trosa ty tsiketo aza mandainga fainao io koa bokany trosa misy tontolona fanahy mifia aminareo ao ary tsy azonao ialana io fa io dia mipita ho azy eo aminao io zany ny zavatra ampianariko antsika eto androany hoe ny fifaneraserana ny fionanao ny fiarahanao aman'olona dia tsy hoe miarakaraka fotsiny fa misy fanahy mifampipitany iza ny olona iseraseranao iza ny olona miaraka aminao iza ny olona miresaka aminao iza ny olona mifandray aminao manahoana ny fanahy mifandray aminao
zany mila takatsika zany rehefa raha vao tsy fantatra hoe inona ny fanahy miaraka aminao ireo olona manodidina anao miasa ao amin'ny tanàna misy anao de possible apotika ianao izany olona mifandray aminao olona manao ahoana no mifandray aminao satria ny zavatra rehetra dia ambadika anafanahy raha vao olona mahantra fadiranovana daholo ny mifandray aminao dia tsy maintsy miampita ho azy aminao zany fanahy zany rehefa mifanerasera amina olona mpivavaka ianao olona tahian'Andriamanitra olona afaka olona sitrany dia automatika mifindra ho azy aminao tontolona fanasitranana io zany ny mahatonga ny hoe mialatsiny raha miresaka ato amin'ny vaony olo koa fa zay ny mba hitako eto ianao raha vao mitsofoka ato amin'ny fiangonana vaony oloko dia eto efa misy an'izany atmosferana fahagagana hoe marary vavony 7 taona 20 taona sitrany atmosferana délivrance hoe ninina devoly mahazo an'le olona any vao mitsofoka eto tonga mikikika ho azy io devoly io dia miala ho azy io atmosferana fanasitranana cancer satria izy tontolona fanayarahana io dia tsy hoe olona ray ihany ny mandray an'izy io fa miara mandray eo daholo ny olona rehefa tonga ren'le hoe atmosferany hoe tontolona fahagagana ho avy ny million ho avy ny milliard ho avy ny zao ho avy ny fitahina jerevy ny fijorona vavolombelona fa tonga dia misy olona manjatony amin'ny arivony ny ray mandray fahasoavana ombadika le izy tonga dia misy olona manjatony amin'ny arivony satria le izy ny tontolo misy fifandraisanao ary fanahy io miparitaka fanahy io miparitaka fanahy ry havana malala mila tandremana iza ny fianakavianao manahoana ny namanao iza daholo ny eo an-tananao fa io tsy azonao ialana io raha vao olona mpisara bady daholo nareo menakavoka ray tanàna eo na tsy fianakavian'ireo olo reo ary ianao mety ozy izy zay ny paster amin'ny ray tanàna io fotsiny miara manofatrana fa zay tsisy ifandraisanay am'ireo fa raha tsy manana hery ianao raha lasianabavy ka manomboka hitanao vadinao ahafahafa fitondratena miala aingana amin'io tanàna io ianao miala ainganao fa tsatrany fanahy io ianao izy inge possible tsisy ifandraisany am'ireo fianakavian'ireo ianao tsisy ifandraisany am'ireo ianao fa ozy izy ianao hoe rizy menakavy ny te sarabady any fa tampotampoka ianao mipetraka 3 taona tao manomboka manafinafina telefôny na mivadinao manomboka mifandrairay amina vehivavy aingana aza miady amin'ny vadinao fa dana mitady trano ny antony tenenako hoe dana mitady trano satria ianao mety tsy manana herin'Andriamanitra anoherana ny devoly io tsisy fanahy masina anoherana azy dia ny vahaolana ho anao dana mitady trano fa raha manana herin'Andriamanitra ndray ianao hoe toeriko potehako ediavako io dia ediavo ao aza mitady trano fa mijanona eo fa mampafantatra anao fotsiny fa misy fanao fa na mampisarabady fa na manakorotana tokantrano ka zay mipetraka rehetra eo tsisy avabela mifréquenté anao am'ireo le vievavy mpisarabady ireo misy fréquenté am'ireo foana ianao mifandrairay am'ireo foana ianao revivady mikorotana tokantrano reo re vehivavy reo titsiketo fa tsy afabela ianao fa ny anao tsy maintsy tratra miaraka am'ireo miaraka amin'ny olona zay iseraseranao no fanahy mifamatitra aminao rehefa miserasera amin'ny olona mpisory toka lavy ianao mpifokarongony lavy ianao mpiloka lavy ianao zay olona iseraseranao dia tsy possible ianao ho afaka moramora tontolona fanahy io tsy maintsy mamatotra anao asa raha azotsika zany fampianarana zany araka nefa mbarako ombenombeno fa tsika moa zany zao mandritra nyty volana ity tena anao délivrance foana tsika ary ninninna mety fanahy mamatitra anao sy mangejanao mahafinaritra dia hain'Andriamanitra ny manafaka hain'Andriamanitra ny manasitrana manapatapaka andrenozona iry tao le vavaka tsika misaotra indrindra tompo nampianatra anay indray ianao androany ny fahamarinany teninao nampianatra anay ianao sitraponao androany nampianatra anay ianao ny tena hoe tontolona fanahy vokatry ny fifaneraserana fa zay iseraseranay sy mifanerasera aminay no mamaritra ny fiainanay no fanahy mamaritra anay na ozona mamaritra anay na fitahina mamaritra anay miakina amin'ny seraseranay matoka Jesosy fa mindra fo am'reto relatsaina-bavy reto ianao ary efa nafaka an'izy io zany fampianarana zany io voaray an'izy ireo ary
hitondra fahasoavana ho an'izy ireo makasitraka tompo amen eny tompoko eto-pamaranana dia tena miteny tena conseil any meko mety ho raisinao mety tsy raisinao aza ty mametrapetraka loatra eraky ny trano reny le sarin'olona maty rehetrarehetra reny ao an-tranonao daholo aza ty mametrapetraka an'ireny ao anatin'ny trano fandrinanao na hoe tsy mampaninina angeny mampirina an'ireny any anaty armoire tsy mampaninina ny mampirina an'ireny any amin'ny toerana zay tokony aprimanao azy aprimo any fa aza maninona no aderadera dia asiana croix kely eo daholo hoe ty dadabe anay ty mineninay ty mamanay rito zao maty ty ny zanako lahy ty maty dia miperaperaka eny daholo reny sary rehetrarehetra reny dia misy fahatsiarovana ratsy misy bracelet misy anina dia ty hoe avy amin'ny dada ty avy amin'ny anina fahatsiarovako ny anina dia peraperaka eny daholo ty ny akanjo ny anina dia raha lasana bavy reny zavatra peraperaka tsika momba nyreny olona efa maty reny fananan'ireny olona maty reny fahatsiarovana momba nyreny maty reny raindray reny tena miteny anao dia ndray reny mitondra fanahy miantso fanahy hamatotra amin'ny fiainanao ny lasy efa lasy ekena mety malahelo ianao hoe zanako hoe izaniza fa izao tsy manova ninindry avana nahalanao azy vao maika makarary ny fonao ara ny mahitany hoe ty ny aninako maty ty nyvadiko maty mahita ny sary nisaky mimetsika masoanao ny manalan'ireny aza ty hoe mifamatypatotra amina hoe zavatra oatra zany hoe tehiriziko ty lamba mena paty tamin'ny mama tamina madika dia ty misy an'izao dia aza ty mifamatypatotra amina fanahy oatra reny fa tsy afaka ianao ary raha mila délivrance ianao ka hoe tena mila vavaka dia taterozy teniko hoe esory zay zavatra mifamatypatotra amin'ny asana devoly raha ohatra ka teo afaka mitoka ianao ka tena teo afaka mitoka esory eo reo tavangona bota kely reo dia kapohy ndana veleso ndana vakio reo tavangona bota kely reo fa raha mbola tazononao foana tavangana labiera bota kely tsy ho afaka amin'ny labiera sy toko zany ianao raha misy rami eo aminao reny le rami reny ka io ny manandevo anao amina loka io rami io ndana dorony rami ndana dorony beloty nio ny mahatonga anao bokany adina potika mihitsy ny fiainanao amina loka ary tsapanao manandevo anao io elao zay zavatra tokony elana ny tompony hitantsika zay ny fotoanantsika teto mahereza sabotsy ho avy izao dia anao fotoana lehibe tsika mbola anao délivrance eny tsika misabotsy ho avy izao anapatapahana ireo oziny asana devoly blocage famosaviana sy ny herin'ny maizina zay mamatotra ny fiainanao tsy maintsy afaka ianao raha lasina bavy hoy hoe tsy maintsy afaka ianao misy fahagagana amin'ny fiainanao dia amin'ny sabotsy ho avy izao manomboka amin'ny 6 ora maraina manerana ny trano fivavahana vahaony oloko no misy any fotoana anaovantsika délivrance indrindrandrindra eto bypass trano fivavahana vahaony oloko eto bypass eto amin'ny temple de la foi bypass eto Jerusalem Karobato ambany atsimo commune eto amin'ny 3 frères ndefa nambojanahary manerana ny trano fivavahana vahaony oloko dia anao mbola anao délivrance tsika nininy naretinao dia tongava fa misy atmosphère na délivrance fanafahana nininy natrosanao ozina mahazo anao herin'ny maizina manapotika anao hiditra ao anatin'ny atmosfera fifaneraserana ao amina tontolo na fanahy manafaka itsika ho tahin'Andriamanitra veloma tompoko vahaony oloko andraisanao toroteny mahery vaitra anova tanteraka ny fiainanao vavaka matanjaka na délivrance enjana ho fanafana ireo fatotra ahitanao ireo fijorona vavolombelona maty no ny asa mahagaga nataon'Andriamanitra vahaony oloko vahaony oloko nandeha tantety tsy mba asitrana